Ny filoham-pirenentsika sy ny tafika no nangataka hoe tsy ampy ny bala satria ny fitaovam-piadintsika saika Rosianina daholo no namokatra azy fa raha hatreto aloha isika mbola tsy namoaka vola ny amin'ny hoe ny vidianana ny tanky na ny vidianana ny reny. Isy zotra mpiara-manidina miainga avy aty mandeha mivatana any Madagasikara. Nareo vao fotsiny ary ny tanteraka hoe afaka mitondra ariary aty ny malagasy dia misy zotra mpiara-manidina mandeha any dia hafa be ny fandehan'ny tourisme na ny fizahan-tany aty sy any Madagasikara fa angamba dia ho feno foana ny roplanina. Ary zao tanàna tsara tarehy zao araka ny hitanao, Moscou moa anisan'ny tanàna lehibe indrindra raha zao tontolo zao ary anisan'ny tsara tarehy indrindra dia mety hoe mba ahita an'izany amin'izay koa ny malagasy amin'ny fotoanany. Monsieur l'ambassadeur dia ny Asin'Andriamanjata dia eto Moscou zao zay ametrahantsika fanontaniana maromaro izy satria maro nareo no nanatona anahy dia niraisiko daholo ireo fanontaniana reo dia ho apetraksika monsieur l'ambassadeur izy androany. Miarahaba anareo mpijery dia araka ny teninao teo hoe izaho moa zany no mahasovoa misolo tena Madagasikara aty amin'ny Fédération Rosianina. Tenako manokana moa angamba efa fantatry ny olona ihany hoe olona efa nitondra fanjakana nandritra fotoana ela, gouvernemanta 7-20 nisy tamin'ny fotoanandro niara-niasa tamina filoham-pirenena sy filoham-panjakana 10 ny tenako ary niaraka tamin'ny niara-niasa tao anaty gouvernemanta niaraka tamin'ny prime ministre valo. Dia amin'izao fotoan'izao moa zany misy antson'ny firenena nandefa ny tenako ny amin'ny hoe fanamasifisana ny fifandraisana ara-diplomatika indray amin'ny Rosianina. Tonga eto ny tenako zany araka ny fanendreny ny fanjakana malagasy mazava ho azy moa fa ny asa tahaka itony dia fitadiavana izay mahasoa ny firenentsika ary izay mahasoa ny hafa koa. Ho an'ny malagasy tsotra monina Madagasikara, inona moa zany no tena mety ho tombony ho an'ny tsirairay ao anatin'ny fiaraha-miasa Madagasikara sy Rosia? Vao manomboka mihitsika mametraka indray ny fiaraha-miasa amin'ny Rosianina mahery ny fito taona tsy nisy mahasoa votsony hoe ambassadeur zany na dia tsy nikatony ary. Ny azo antenaina dia maro amin'izao fotoana izao aloha ny fifandraisana ara-barotra dia vao manomboka fa ny fanampiana no efa maro tahaka ny hoe fanomezana vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra, ny fanampiana ara-tafika koa moa araka ireny efa hitanareo ireny fa tsy izay loatra ny tena tanjon'ny Rosianina. Fa ny tanjon'ny Rosianina dia ny araka isalamintsika hiala amin'ny fahantrana ary ny ahita tombony ho an'ny valala-be mandry eo amin'ny fiaraha-miasa. Araka ny hitanao io Andriamatoa Mamiaja Stefanina fa ny olona tena efa lasa lavitra dia lavitra, tsy azo lazaina hoe efa nanomboka ela izy fa niarakaraka tamintsika ihany koa ny toe-kareny fa tao anaty 20 taona. Noho ny fahaizany reo manam-pahaizana Rosianina dia nisy dingana lehibe vita amin'ny zareo dia ny zavatra hitanareo rehetra. Mety possible ve ho an'ireo malagasy indray te hiasa aty no miasa ara-dalàna aty Rosia dia mety hoe inona no mety ho sakana raha ohatra ka maniry an'izay asa? Misy malagasy maro aty izay efa manana orinasa ary tale generalina orinasa efa manomboka tonga aty ny malagasy manangana orinasa. Ny fananganana orinasa tsy dia sarotra loatra araka ny mety heveran'ny sasany azy fa ny mety hoe mahasarotra sakana fotsiny fananganana orinasa aty dia ny mety hoe ny teny Rosianina zany tsy maintsy ianarana kosa aloha. Ireo mpitatana orinasa sy tompona orinasa aty malagasy dia saiky mpianatra tranainy. Misy manana orinasa lehibe aty tahaka ny misy raha zao tontolo zao. Ve ny rasisme satria anisan'ny mampiasa ny sain'ny malagasy maro? Ny Rosianina dia tsara ho fantatra ho anay izay nianatra taty sy mahafantatra tsara ny aty dia olony fo. Olony fo ireo olona ireo amin'ny teny vahiny moa zany dia hoe be sentiment fa tsy dia manavakavaka araka ny fahitan'ny sasany azy na ny fanaratsiana ataony any andrefana azy fa ny tsy dia akasitrahany zareo manao asa informel na hoe tsy ara-dalàna zany. Et ny fanontaniako mety misy possibilité ve hanaovantsika exportation ana akora aty Rosia?
misy manao exportation mankaty à Russie. Misy manondrana vanille aty a, misy manondrana cacao aty a, fa zany hoe tsy fantatry le malagasy fotsiny. Ary ny tsena aty ary tena azoko lazaina hoe lehibe. Fa tsy mahazatra an'le tsika malagasy fotsiny l'izy a, mety ny am'le teny angamba mety mahatonga an'izay. Inona moa zany no tena mahasamihafa ny Russie tamin'ny talohan'ny 91 zany hoe tamin'ny mbola Union Soviétique sy ny Russie amin'izao. Tiana ho lazaina hoe tamin'ny URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, zany hoe ny soviétika tamin'izany. Firenena maro no nitambatra tao anatin'izany a, ary taty aoriana maro ny firenena izay efa tsy ao anatin'izay intsony fa ny Russia nangataka hitokana koa izy amin'ny Russia azy. Tsy mitovy mihitsy zany a ny fomba fitantanana ny URSS sy ny fomba fitantanana ny Russie. Ny fanaratsiana natao ho an'ny URSS tamin'ny fotoan'andro dia be dia be ny zavatra diso. Ho anay ny aina taty dia betsaka ny zavatra tsara sy ny tovozina taty. Ary zany angamba mety nahatonga anay hoe naompy teo amin'ny fitantanana raharaham-panjakana tamin'ny sehatra nisy anay. Tsy rafitra sosialista intsony ny azy io, fa rafitra zany hoe ny sosialista nahatsaraina ho rafitra liberaly. Zany hoe misy fandraisana anjara ny mpandraharaha rosianina ao amin'ny fampandrosoana ny toe-karena. Kanefa ny fanjakana koa tsy tena hoe niala tanteraka. Zay économie mixte zay izay no anisan'ny tombony lehibe ho an'ity firenena ity, ary hitanay hoe tena niazakazaka be tao anatin'ny 20 taona tamin'ny tondran'ny filoha Poutine ity Russie ity. Ary raha azo lazaina angamba hoe anisan'ny miracle dia anisan'ny miracle eo amin'ny zavatra misy teto amin'izao tontolo izao ny fandrosoana taty, tahaka ny hitantsika any Chine koa. Aty zao ny sonosiny rosianina tsy mampiasa dollara na euro amin'ny fankatokiza, mba tonga dia ny volan'ny zareo fotsiny na yuan na rouble no. Ary zany ary mifaniritsika, ary fanirian'ny filohantsika koa zany ny hoe mba avitantsika an'izany fiarah-miasa amin'ny zareo. Izy tsy hoe nandroso ara-toe-karena fotsiny ka lasa mampatahotra ny hafa. Tena mampatahotra ny hafa, tsara mihitsy resahako an'izay, satria mihazakazaka loatra rehefa fandrosoan'ny zareo dia tsy hoe le toe-karena fotsiny fa ny sosialy azy dia enjana be. Ohatra zao hoe ny olom-pirenena rehetra rosianina isan-taona maimaim-poana tsy maintsy mijery ny toe-pahasalamany, dia iny tsy mandoa vola ny olona fa etoan'ny fanjakana iny. Ny olona retirety dia tsy misy mandoa saram-pitaterana na inona nataony, na inona rehefa eto amin'ny territoire rosianina izy dia tsy mandoa saram-pitaterana, na mandeha métro izy na mandeha bus izy, mora zany ny filazantsika azy. Firy taona moa ny retraite zay? Firy taona moa ny retraite zay? Ny retraite zareo 5 taona. Ny sasany ary hitako efa manomboka eo amin'ny 80 taona eo dia efa mahazo karatra tsy andoavana saram-pitaterana intsony. Nisy malagasy zao ny eo anatamiko taty mipetraka aty manambady aty mandeha bus ihany izy dia manana karatra izy tsy mandoa inona izy na mandeha métro na mandeha bus, satria izay le fitsonjovan'ny olona ny vahoaka, indrindra ny be antitra zany. Ahoana no fomba hiasurena hoe misy équilibre tsara sady transparent tsara ny fifanakalozana eo Madagasikara sy ny Rosia? Ny rosianina dia tsy mila atsika, fa isika no afaka mitrandraka miaraka amin'zareo hitetavina lalam-barotra, ampidirana vola ho atsika. Ny rosianina rehefa nisy an'io fahamaizana io na sanction nataon'ny tandrefana, tsy manafatry ninona intsony ry zareo amin'izao fa mahavita tena rery izy. Ary ny saoran'ny zareo mihitsy ary ny tandrefana hoe nisy an'io politikan'ny raharaham-bahiny rosianina dia hoe ahoana ny analana ny Afrika eo ambany vahoan'ireo mpanjana tany taloha, ahoana ny hanomezana an'ireo firenena afrikanina izay manan-karena amin'ny arena kibon'ny tany
ny tena fahaleovan-tena mba tena androsoany ireo firenena ireo. Aty tsy ohatry ny any amin'ny tany tandrefana sasany hoe tsy manana ininona ka miaina amin'ny servisy, fa ireto Rosiana ireto manana renan-kibon'ny tany tsy tanono, manana ny ampy azy izy. Raha tsika te hivarotra amin'zareo dia vonona izy hanampy antsika. Fa ny zavatra tena nambara tamin'ny tenanay dia hoe ahoana ny elantsika amin'ilay néocolonialisation. Tsy isika ihany fa ireo firenena afrikanina rehetra ka andeha araky ny fahaleovan-tena izay efa nitakian'ireo razam-beny sy ny ray aman-dreny hatramin'izay. Anisan'ny ray aman-dreninay moa zany nitaky an'izany tena hoe fahaleovan-tena izany, fa amin'izao moa tsika araky ireny lazain'ny filohantsika ireo mbola tsy azontsika ny tena hoe fahaleovan-tena no ninona no le rafitra na metrahana antsika. Ialako tsiny miansista kely satria ty point ty mantsy ny tena mampiasa sain'olona maro. Mino aho fa tsy gratuit ireny fanomezana nataon'ireny malagasy rehetra zany mino hoe misy takalony ao ambadika ao. Inona mety ho takalony ahoana ny fomba hitazomana an'ilay izy ho équilibré. Zay mihitsy mantsy le tian'ny sasany atsofoka ao an-tsain'ny vahoaka. Hatreto aloha ny zavatra nomen'ny Rosiana atsika tao ao zay dia tsisy takalony. Ary ny filoham-pirenentsika sy ny tafika no nangataka hoe misy tsy ampy ny bala satria ny fitaovam-piadintsika saika Rosiana daholo no namokatra azy dia ny zavatra tsy ampy amintsika dia namery zareo arak'izay zakany. Fa raha hatreto aloha isika mbola tsy namoaka vola ny amin'ny hoe nividianana ny tanky na nividianana an'ireny. Hatreto aloha za tsy nahita fifanarahana hoe zao ny takalony ity na zao ny takalony ry, fa ny hitako fotsiny hoe arak'ilay lazaiko teo hoe reto olona reto ange sentimental le mahita izy an'le fijalian'le gasy, mahita izy ny fampahorian'ny tandrefana ny malagasy ary tsy afenina antsika zany. Fa ireo tsy andeha hoe andeha anjanaka amin'ny malagasy tahaka ny mety everiny sasany hoe hiala amin'ny firenena anina ve dia hiditra amin'ny firenena anina. Azafady toko, za tsy hoe miaro an'ny Rosiana fa fantatro ny zavatra zay teneniko. Fa ny tediavin'ireo olona ireo fotsiny dia hoe omeo fahaleovan-tenany amin'izay i Afrika. Izay mahatonga azy manao an'io sommet Russie Afrika amin'ny volana oktobra ho avy zao io. Ny tanjon'ny Rosiana amin'io dia hanomezana vahana ny Afrikanina hoe inona no azonay hifanampiana aminareo ary inona koa mety azonareo hifanampiana aminay satria amin'ny fifanarahana ara-barotra tsinona tsy maintsy misy foana zay. Satria amin'izao fotoana izao raha mijery ianao ny fomba fisainan'ny mpitondra Rosiana sy ny Sinoa dia ny fomba fisainan'ireo olona ireo dia hoe gagnant-gagnant. Fa za tsy mamitaka anao ary ianao koa tsy mamitaka ahy. Zay ny politika ankapobeny ao an-tsainy ny mpitondra aty amin'itony firenena itony. Misy projet any ambasaditsika manokana ve atoato izay ho hitan'ny Madagasikara mivaingana? Mametraka ny projet tsika amin'izao fotoana izao convertibilité ny rouble sy ny ariary. Efa misy mangovitra sady ny amin'izany. Efa miova ny fitsokan'ny raharaha ara-ekonomika sy ny fitantanam-bola raha zao tontolo izao. Fanirian'ny filoha malagasy amin'izao fotoana izao ary ny nambarany tamin'ny filoha Rosiana zany sy tamin'ny filohan'ny Afrika Atsimo, ny fanirian'ny malagasy hiditra ao anatin'izany rafitra BRICS izany. Ny dikan'izany dia ny vola mandeha ao anatin'ny BRICS dia afaka mifanakalo. Raha ohatra zany ianao hitondra ariary aty Russie dia afaka manakalo azy amin'ny volan'zareo rouble. Raha ohatra zany zareo tonga any Madagasikara mitondra rouble dia afaka manakalo azy amin'ny volanao ariary. Mivantan'izay fa tsy mandalo euro na dollara. Tsy mandalo euro na dollara ary hafa be ny akon'izay eo amin'ny fifandraisana ara-barotra. Tahaka ny ataon'ny Chine sy Russie amin'izao fotoana izao nge ohatran'izany dia mijery ianao tsika sy ianao zao eto ambony eto mijery feno fiara tsara tarehy, fiara sinoa daholo ny ankamaroany ireny, fa misy ny fiara européenne fa le fiara sinoa tsara tarehy hitantsika amin'ny YouTube daholo ireny mandeha ireny. Faharoa faniriana koa ny hoe hisy zotra mpiara-manidina
miainga avy aty a mandeha mivatana any Madagasikara. Rehefa nanipitsipy tamin'ny tenana ihany ry zareo momba ny Nosy be sy Antananarivo. Ary reo fotsiny ary ny tanteraka hoe afaka mitondra ariary aty ny malagasy dia misy zotra-piaramanidina mandeha any dia hafa be ny fandehan'ny tourisme na ny fizahatany aty sy any Madagasikara fa angamba dia ho feno foana ny roplanina. Ary zao tanàna tsara tarehy zao araka ny hitanao, Moscou moa anisan'ny tanàna lehibe indrindra raha zao tontolo zao ary anisan'ny tsara tarehy indrindra, dia mety hoe mba ahita an'izany amin'izay koa ny malagasy amin'ny fotoanany fa tsy dia hoe isika rery ny mahita ny aty sy miaino an'ireo fanaratsiana maro samihafa. Fa ny asin'Andriamanjato aloha tsy natao hoe hiaro Rosianina, tsisy antony mihitsy iarovako ny Rosianina satria izy mahavita ny tenany. Fa za fotsiny amin'ny mamaso voa aty dia mba te hiteniny marina hoe misy antony ange nahatonga ny filoham-pirenena na ny filoham-panjakana Randrianirina Mikaela nanapa-kevitra ny andefa maso voa aty satria misy fomba fijery hafa mihitsy. Tao aorianan'ny 91 dia nisy ny fanavaozana na taloloha kelin'izay fanavaozana io mantsy tena marina voambolana Rosianina hoe perestroika. Nandalo tamin'ny fanavaozana ty fireneny ty vao tonga amin'izao toerana misy azy zao. Madagasikara misy lalana hitovizana amin'ny firenena taty ihany satria reto Rosianina reto ny tena nandalo amin'izany hoe fanavaozana zany, niala tamin'ny fitondrana sosialista dia niditra tamin'ny fanavaozana dia tonga amin'izao misy azy zao izy. Raha mahay zany tsika malagasy ka maka ny traikefan'ireto olona reto hoe ahoana ny fomba nitantanany amin'ny vola, ahoana ny fomba nitantanany toe-karenany, ahoana ny fomba nametrahany an'izany hoe digitalisation zany, dia tafavoaka tsika.